Ambessa. Farinha, Zinga. Farinha, meu frère, farinha. Ok. Cara, aqui faz dentro aí, Nani arriva à l'hôtel de la Poste. Président, angan conférence movite. Karo me via. Ali tika kam kuranga zendra marare naro tandringesane. Zera ile naro zem tandinga kendiki. Après je poka zem ya gira. Azurun je fandendra. Que zezana manasa naro naro me via. 3h. Après-midi nyan tifu am l'hôtel de la Poste. Ze naro me via. Ambot tsara ini karakol tamatahuna lehibenay ya faly zay miaraka amin'ny président faly zay miaraka amin'ny président eto za voalohany manitsaka zany bego zany madio sotra mifandraisana tsy araka lela zay ny sasany misy korana ny sasany tany nananina tany tsy mila zany ihany zany nefa miporofonareo atomariny zany makasitaka nareo dia mamerina ny araba ho antsika voaka malagasy rehetra ihany matety mpiavy mihitsy ho tato ato zay satria maro ny zavatra mitranga somary nanaitra kely anay ihany mikabahan'ny Andriamatofolo maly iny ka mamelana nareo mba maly kely androany tsy hoe zay miteny rehetra akory dia hoe mpanohatra na hoe mpanakorotana ataoko gamba fanazava be ny resaka hoe tsy manakorotana fa ny tiako valena kely dia le teny vitsivitsy raina voalohany mianara politika marina tsy mahay politika ary indray mampametram-panontaniana hoe politika politisiana ve le tiana ho resahana sa science politique science de la politique de développement sa inona tiako fantatra mazava zany hoe inona le politika resahana satria raha jerena le olona ny resaka taloha ny politika eto Madagasikara hafahafa zay. Faharoa resahana koa hoe tabataba ety amin'ny Facebook tadidiko tsara fa raha tsy nisy ny fanentanana ety amin'ny Facebook anisan'ny nanentana ny tenako ny demokrasia mainty vitsy kely zany teo Ambohijatovo tamin'izany zay nefa no teny hoe maty ny demokrasia fa niady tamin'ilay fitondrana teo aloha dia 23 septembre nanentana fahatongavana 25 septembre nanomboka 25 septembre nianjehan'ilay fitondrana teo aloha nefa lazaina fa miaraka amin'ilay fitondrana teo aloha indray ankehitriny mahagaga ihany sanatria ny fitabatabana teo amin'ny Facebook zany tsy tokony natao tamin'ireny fotoana ireny. Miresaka ministra hitanareo tsara angamba io publication koa tamin'izany nazava be hoe aoka ho fenitra farany ambany misafidy hampiakatra ny mari-pahafahana manao ministra ary mazava be ny teniko hoe tsy io vakionareo tsara io hoe misy olona tsara kokoa dikan'izay nametraka fotsiny hoe mari-pahaizana ary efa niteny hoe tsy ampy ny raikevako matoa tsy voaray fa kosa mahafantatra olona tena tanora ny tolona manana traikefa lavitra no sasatrasany amin'ireo ministra ireo. Faharoa nareo mahafantatra tsara nareo amin'ny fitondrana hoe taminareo teo aloha teo nanome toerany anareo fa olombelona zany i baba iny dia sode valia fa tsy nekeko le izy satria napetraka foana ana tamin'izay le fanovanany ana tena nirasako ary tamin'izay hoe averiko somary voateny tamin'izay hoe nareo hoe avita inona raha ivelan'io ravitra io nareo mihitsy ny adala amin'ny teny hoe tsy mitady plasy nekeko moa le izy satria misy tanora vitsivitsy mihitsy ny teny hoe noho ianareo tsy mitady plasy io dia lasa tsy asian'ilay fitondrana siry zahay dia efa nalefako tsara iny ny mesazy
io ary fa misy tanora misy fianatra tokony arahana dia izay ny anton'ilay izy. Resaka indray hoe karamainy ny mpanao politika. Anontanio daholo ireo mpanao politika lehibe rehetrarehetra ireo, misy en contact aminazy ireo, misy manome vola anazy ireo, mba anontanio kely hoe iza amin'ny mpanao politika na iza nanananareo pirofo hoe miresaka amin'ny hery-zo, mandeha manome vola ny hery-zo, na ndraisany hery-zo vola nraisiko ireo mpanao politika ireo. Misy miteny mantsy hoe fantatrainy kadô nomenanao. Dia mba anontania koa ilay olona ireny, iza ilay olona nieritreritra amin'ny kadô anahy dia inona ilay kadô dia c'était pour faire quoi, tokony hanao inona ilay izy, dia tamin'ny daty oviana asio daty tsy haiko, avoay tsara. Dia ny amaranako azy tsy nasiana resaka mihitsy ilay fitakiana Assemblée nationale. Nareo milaza fa mila concertation manao an'izany, dia pré-concertation ka mitovy ihany fa hoe alefa mialoha fotsiny iny ametrahana ny rafitra rehetrarehetra ahafahana manao an'ilay concertation nationale, ataoko hoe fomba tsotra sy madio fa maninona tsy asiana resaka. Moa ve za izay asianareo resaka ty efa nanondrana harem-pirenena, nanondrana volamena, moa ve za efa nanodikodim-bola mpanjakana, mba anontaniona eny eo an'ny jenesako hoe moa ve za mbola nahitana resaka kolikoly, mba manontania koa ohatra haiko raha manana renseignement nareo, mba manontania tamin'ny toerana niasako hoe ohatry ny ahoana olona nahitsy foana hatramin'izay, ary izay fahitsiko izay no mahatonga ana miteny mazava tsara hoe aleo mba hisy pré-concertation, aleo mba misy kametim-bahoaka ifotony. Dia izay angamba no tiako resahana kely par rapport amin'izay fa misaotra antsika rehetra. Ianareo mpampiasa vola, mpandraharaha sy mpitantana orinasa, iaraha malala ireo sedra tsy ara-drariny iainanareo isan'andro sy ireo fingana maro samihafa miantso aminareo. Matetika dia mandry lavoloha ianareo anatin'ny sehatra tsy miankina, ary indraindray aza dia matsapa hokamboty tsy misy piahy. Ianareo nefa no avokafoka mampiaina sy mampandroso ny firenena. Mankivy tokoa ny mieritreritra hoe ireo mpandraharaha eto amintsika dia tsy mba misy manoana araka ny tokony ho izy. Mankivy ny mieritreritra hoe ny vokatra ondrantsika ihany no viditsika lafo rehefa voahodina ka miverina eto Madagasikara eto amintsika indray. Mankivy ny mieritreritra hoe Madagasikara dia firenena lonaka sy midadasika nefa mbola manafatra vary hatrany amin'ny 7 taona isan-taona, ary raha tsy diso dia mety hiakatra indray izany amin'ity taona ity noho ireny cyclone sy zava-misy tato ato ireny. Izany trangan-javatra izany dia miteraka fivoahan'ny vola vahiny betsaka manodidina ny 500 tapitrisa euro izay tokony hiditra amin'ny paosin'ireo tantsana malagasy. Mankivy ny mieritreritra hoe hatreto ny arenantsika dia tsy mba mampanankarena ny malagasy. Ny tantara dia mampahatsiaro antsika fa izany fomba famokarana izany dia nolovaina efa hatriny efa ho 100 taona mahery izay. Nampianarina isika hamokatra ho an'ny hafa fa tsy hamokatra ho antsika. Nampianarina isika hamokatra ho an'ny fanondranana fa tsy hamokatra sy hamelona ny mpiarabelona amintsika. Nampianarina isika hivarotra sy hanondrana akora fototra fa tsy hanodina izany mba ahazoana lanja amididy bebe kokoa. Hatramin'izao dia viditsika lafo izany toe-tsaina novolena sy nampianarina antsika izany. Ampy izay anjarantsika ankehitriny ny manova an'izany tantara izany. Tsy ny akora, tsy ny talenta, tsy ny famatsiam-bola ny mahahory antsika fa ny toe-tsaina mahasahy. Koa mila sahy isika manova fomba fijery, mila sahy mifamelona sy mifampitsinjo fa samy malagasy.
miarasa manome lanja sy manome asina indrindra ny fika malagasy zay tsara ary miarasahy mananika ny afo manamafy ny fahavononana hijoro andamosinareo sehatra tsy miankina manerana minosatrany ny fitondra mpanjakana ho an'ny tanindrazana.